Efa hitanareo iny a ny horonan-tsary izay ny rahantsika niaraka tamin'ny manta. Iza moa manta. Mety efa hitanareo tany anaty horonan-tsary hafa ihany koa izy a. Dia ohatran'ny nandraisantsika ny mpanakanto izay efa nifanesines teto a. Mivoaka avy ao anaty horonan-tsary dia tonga eto amin'ny plateau fun ny karakorantsika jiaby a. Efa eto akaikany koa Maiza Namanda karakorantsika jiaby dia tonga soa tamin'ny fandaharana. Ye karakory maika karakory antsika rehetrarehetra any tokantrano any. Avy hatrany tonga dia fanontaniana. Iza le manda, iza le Maiza? Mitovy ihany, samy anaraka daholo ihany. Maiza izy tamin'ny urbana kokoa, izany hoe hira tanoranora, tanàn-dehibe, andrenivohitra. Manda izy olom-baovao. Le hira teo a tsy veriny intsony izay ny rehantsika tao anatin'ny tao, izany hoe afaka dikana hoe tsy veriny intsony hoe Maiza zany satria manomboka izao zany efa olona hafa mihitsy zany no hoentinao amin'ny mampanakanto anao zany sao. Ye, izay nahatonga na nisafidy an'iny ireny hoe avoaka voaloha hoe tapa-kevitra izany hoe hanova zavatra. Tsy hoe ratsy kory ilay tamin'ny andron'ny Maiza fa mandroso amin'ny zavatra tsaratsara kokoa foana, tsy karakaraka zavatra mivelatra kokoa foana, indrindrindrindra misible mpankafy maromaro kokoa foana. Izany hoe efa miova hafa mihitsy zany tsika izany zao raha ohatra ka izay ny afaka dikantsika anazy. Ny eny ihany koa le gadona somary tsy le gadona fiaintsika tahaka ny mahazatra tamin'ny mbola Maiza. Ny gadona izay nahatonga na hoe niova anarana satria niova rivotra kely, lasa maka rivotra somary rivo-dranomasina kely, isadapta ihany koa amina kolotsaina be da be isan-karazany. Eny ary ao anatin'izay ve mbola afaka antenena hoe mbola verina hisarotra ny Maiza ianao rehefa anatina seho-an-tsehatra hafa ohatra? Ny anarana angamba miova fa ny zavatra ataoko ny personnalitéako mijanona ho za foana, ny sinihako mijanona ho iny foana, iny feoako mikikika be fahafantaran'olona anahy iny fa mety hoe any amin'ny zavatra atao, mety hoe lasa plus spectacle, cabaret, kokoa noho ny hoe showcase sy bal des jeunes zany. Mety tsara kokoa zany sady mba mivoatra koa ny zavatra atao, mandroso ihany koa ny taona ao anatin'izay. Te hanontany afaka antaniko fa ty fanontaniana ity hoe nisy antony manokana ve nampahatonga anao hoe nanapa-kevitra ny ovanarana tao rindrinan'izay hoe tamin'ny herintaona manko tsinona dia nisy sary izay niseho tanatambazotra tany somary niteraka buzz hoe ohatran'izao mpanakantontsika sy ny sisa nisy fiantraikany tamin'izay ve ity anarany ity? Tsy satria za efa iny mihitsiny mahafinaritra anahy koa mampilalao public sy audience ny tena marina satria manjary lasa misennuyer fotsiny nareo rehefa tsisy resahana dia indraindray mba provoquena sao dia adinidinonareo fisiko dia izay mahatonga an'ilay izy. Mahafinaritra be zany. Te hanontany mifanaraka amin'izay buzz izay ihany hoe ahoana ny fomba iainan'ny Manda an'izay hoe Manda moa zany antsonanao manomboka izao hoe Manda an'izay hoe ohatrohatrany ahoana ny iainana an'izany isan'andro tao anatin'ireny fotoana ireny. Misy olona mandefa hafatra, misy olona mandefa publication izay tsy voatery ho tsara foana na tambazotra, olombelona ihany ny tena ahoana ny fomba iainana an'izany. Tamin'ny voaloha aloha tena tsoriko hoe tena nisy taona tena tsy nazaky nalahelo, nanao dépression, tena hoe misy taona ary mamaly mihitsy dia tena hoe miady aman'olona mihitsy. Dia taty aoriana ohatry ny hitako hoe ohatry ny mandany andro be, mandany herim-po, herin-tsaina be amin'olona tsy fantatrao akory, mety tsy hitanao mandrakizay akory. Dia ozy hoe avelao any dia nanomboka nisy taona nisy an'ilay buzz faraparany iny dia tonga dia efa tsy namaly intsony na hoe nisy provocation mihitsy ary tany anaty MP, appel, mamanay, fianakaviana, ny vady aman-janaka satra izany dia tsy namaly intsony satria raha fotoana laniko tokony ohatra hoe tadiavako vola, iasako, mampisondrotra anahy dia lany mamaly commentaire eo ilay fotoana. Dia tsy namaly intsony mihitsy ny ahako taty aoriana dia ohatran'ny leo angamba zareo.
dia tsy hita tsony izy dia tsy hita tsony zareo mety hita ihany fa mehezana sisa tsara be mihitsy izany ho antsika rehetrarehetra izay mety hiaran'io harcèlement na ny herisetra na tambazotra any dia efa afatra mahafinaritra be koa izay nentiny mandao izay midao dia lanio amin'iny no fotoana fahazalany lalina amin'ny zavatra tsy mampidi-bola tsy mampiditra ary ara-paosy oui zay mihitsy andao antsika anaraka nyity horonan-tsary ny Maiza tamin'izany ity mety tany ambolon-dohany nahafantaranareo anazy tamin'izy mbola nihira ihany koa amin'ny mamaizahana azy io ny tena anisany hoe nanokatra varavarana azy dia andao anaraka an'izay dia tiantsika nresadresaka rehefa avy eo ary mahatsiarotsaro amin'ny fahiny mihitsy izay no resadresaka eto amin'ny plateau eto rehefa sady mijery no mienana izy iny izay no resahanay Manda eto hoe efa 4 taona lasa marina tokoa moa iny iriny izao 4 taona lasa tamin'ny mbola mpianatra tamin'izay nostalgique kely ie sady malahelo kely indry ny fahatanorana eny ary andao antsika hiverina amin'ny resadresaka mahakasika ny Manda izay mpanakanto vaovao mpanakanto efa teo ihany fa navozina fotsiny moa izany manahoana indray ara ny lamina izay eritreretinao manomboka amin'izao hoe efa misoratra anarana hafa izao inona ny zavatra ho avoakantsika tsoatsy za zany hatramin'izay autoprod dia nifanena tamin'ny manageran'ny Wawa Isaïd dia ozy izy hoe manana potentiel be ianao fa somary sahirana ianao satria sady miasa ianao no mitantana ny carrièrenao dia izay nahatonga anazy hoe ndao fa izay efa matianina amin'ny sehatra io dia hiara-iasitsika dia androso bebe kokoa ianao ho matianina kokoa dia teo amin'izay vao tonga saina hoe izay le hoe mahasolo vao mahafinaritra nanalazy foana hatramin'izay dia natao resaka hoe passion fiala asa tena asa fivelomana dia ndao ary fa hiasitsika raikitra izany hoe manomboka izao izany dia ahita horonan-tsary maromaro ny Manda ve izany ny mpanaraka malagasy satria tsika eto amin'ny national izany izao farafakeliny izany mety hoe ao amin'ny 4 na 5 eo ny sanganasy ivoaka amin'ity taona ity dia mino fa tapitra ny fiobonana satria efa ho resy ny corona amin'ity taona ity dia amin'ny herintaontsika mandeha tournée amin'izay tety à Madagasikara sy izao tontolo izao raikitra karazana gadona sisa naranantsika nresaka eto ary ohatran'iny izany ny gadona horeny renesintsika amin'ny sofina izany manomboka izao sa mbola misy hafa ny ambadimbadika any ezahako polyvalente be ohatran'ny efa hitanareo tamin'izaho mbola mehizana anao manekiteky mety hisy gadona mety hiverina kely amin'ny resaka misy RNB fa fusion fa mety hoe amin'ny teny paritra misy nefa amin'ny tenintsika ihany amin'ny mabetsileo anahy mety hisy teny betsileo ihany koa dia miara-miasa amina producteur mahafinaritra be ohatra izany Davalta dia ohatran'izany i Steph Pizza na i Modargas izay tena mahafinaritra be satria hitako à l'aise kokoa ny feoako par rapport amin'ilay hira mihetsika somary hoe mandihy kokoa dia eto feoako no miasa kokoa dia tiako be ilay izy
aleo raha sitsika afatra mafonja be ho an'ireo izay mpanaraka satria tsika eto amin'ny nasionaly ihany koa mino aho fa betsaka an'izay no nareny antso amin'ity anarana vaovao an sy zavatra hoentinao vaovao ty. Ie, saotra betsaka anareo aloha nanasan'andro any dia ny afatra zany a loko niova fa ny toetsaiko tsy niova ny fitiavanareo anahy mino aho fa mba hitombo hatrany a dia mino aho fa hifanantotrangotra otratrantitra eto daholo a tsika rehetrarehetra dia misaotra betsaka nanaraka an'izy a dia ankafizo a dia zarao a dia misy afatra mavesatra be koa anatin'ilay hira dia enoy tsara. Zay zany ny afatra ho antsika rehetrarehetra amin'ity andran'io ity a mino aho fa nahazo ny anjara sahaza azy daholo ary betsaka nareo ny andran'ity a amin'ity kanto an'ity androntsika an'io ity a dia mahafinaritra be zay a fa zay aloha ny fandaharantsika zay aloha ny zara-pandaharantsika fa ndao tsika naraka n'ity horonan-tsary ity dia mivadika ny an-dakozia indray raha feo.